Arak'izany moa zany dia ifadary io jiolary tsy ny saritavatra reo nanatanteraka an'izany asa ratsiny zany. Eo amin'izay sehatry ny tsy fandriampahalemana izay fa hisitaka kely ho an'ny Antsirabe kosa indray tsika mikasika an'ilay karana izay mizaka ny zoam-pirenena frantsay zanaka Mpandraraha izy tia izay tamin'ny faha 17 aprily izy no nisy nakan-keriny omaly alina nanao hetsika ny hémorragie tany amin'ny fadry vakina karatriny nanavitra anazy ary avitra soamatsara izy warahantsika mikasika an'izay. Votsitra teo an-tanan'ny mpakakeriny ilay zanaka Mpandraraha teratany karana tao Vatofotsy Antsirabe. Omaly alina no tanterahan'ny mpitandro filaminana tao Antsirabe ny hetsika famotsorana ilay teratany karana. Mpakakeriny telo no sarona niaraka tamin'ny fitaovana nampiasainy nahitana basy sy bala. Efa nomena amin'ny toromarika rehetrarehetra dia tany amin'ny sasany alina tany angamba tanoandro vao natao ny action amitsorana le takalonaina dia natao ny action izay niarahany ny brigade préfectorale ny polisy ao Antsirabe sy ny groupement gendarmerie dia nisy moa ny échange de tir fa voavitra soamatsara zany ilay karana manany zoam-pirenena frantsay tsy naratra tsy voakasika ary anitran'izay koa dia telo no tratra aloha ny mpakatakaronaina raha hita amin'izy roa moa voatifitra tamin'ny tongony ary misy ray complice koa azo ary misy complice anankiray koa ny fianarasoa amin'izao fotoana izao. Rehefa natao ny fisavana tratrarana base-boleta anankiroa miaraka amin'ny munition ary dia tratra ihany koa moa ny fitaovana izay nampiasany zareo. Mariko fa araka ny voalaza dia any 2 milliards ariary ihany no nangatany zareo fa tsisy misy narration ariary azy. Ity tao Antsirabe ity no raharaha fankanan-keriny aingana indrindra ny famotsorana ny takalonaina. Tao anatin'ny 4 andro monja dia sarona ny mpakakeriny raha toka ny ohatry ny 20 andro nanomboka ny 13 novambra 2024 hatramin'ny 1 janoary 2024 no nitazonan'ny mpakakeriny any Arnaud zanak'ilay Mpandraraha tany Tomasina. Tsisy ihany koa ny vola azon'ireo mpakakeriny ilay teratany karana tao Antsirabe. Raha ny fanazavana mbola mitony fanadiadiany ary olona iray sy mpiray tsy kombakomba tamin'ny mpakakeriny no karoiny.